Docteur Eric Andrenasolo filohan'ny lavitry ny dokotera miarabanao aloha dia misaotra anao nandray anay avy eto amin'ny 24 andro androany. Faly miarabanao koa tompoko. Dia miarabany mpanaraka ty fandaharanareo ty. Tsy dia mahazatra loatra ilay manontany hoe manahoana ny fahasalamana dokotera satria dokotera fa te hanontany hoe manahoana ny fahasalamanao dokotera zao. Tsara dia tsara tokoa, tsy dia misy ahina loatra angamba raha amin'ity resaka valanaretin'ity aloha hatramin'izao. Manahoana ny havizanana sy ny sisa satria fahitana azy ohatran'ny solicité be nareo dokotera amin'izao fotoana izao. Tena valanaretina ianao teo. Eny amin'izao fotoana izao dia be lehibe tokoa ny olona zany manatona mpitsabo. Ao reo tena misy marary zany a, ao koa nefa reo miahiahy fotsiny dia tonga izy manatona mizaha fahasalamana. Iny zany no antso voalohany tianay ampitana hoe n'inona tranga na mampiahy azy zany dia ny afatra voalohany dia ny manatona dokotera. Azony atao koa nefa miantso an'ilay laharana zay efa navoaka ombieny 034 30 861 00. Io laharana io dia misy dokotera 10 eo ao ambadika laharana io zany manome toromarika raha toa ka misy tsy fahasalamana. Marihana fa tsy mitsabo ireo dokotera fa miaina fotsiny dia manorana hoe tokony manatona dokotera na hoe zao no tokony ataontsika raha toa ka misy fahamehana zany. Mahatonga manontany tsika dokotera ilay hoe manahoana ny fahasalamana, manahoana ny havizanana débordé zao na dokotera amin'ilay valanaretina. Voaresaka ihany koa ny hoe tsy fahampiany ny fiarovana ny dokotera manahoana indray ny amin'izay. Amin'izao fotoana izao zany dia efa miesaka ny ministeran'ny fahasalamana mametsaka reny fiarovana ireny isaky ny toby fahasalamana. Ny tsy miankina koa efa misy any ezaka atao zany ary marihana fa maro ireo orinasa madinika manamboatra akanjo fiarovana sy fitaovana fiarovana zany sy azo jifaina ary tsy dia lafo loatra namany. Maharo ve nefa ilay izy amin'ny lamba fa tsy ilay hoe amin'ny lamba dia hosasana maharo amin'ilay tsy mikaretina? Ny tsara marihana angamba dia mitovy ihany ilay lamba ampiasaina na ilay vita avy any ivelany na ilay vita eto an-toerana fa samihafa dia samihafa kosa nefa ny vidiny. Ny manarak'izay ny fiarovana ilaina fa ilay fitandremana ny tena zava-dehibe satria ny tanana mitondra an'ilay tsy mikaretina any amin'ny vava, maso na orona no tena hifindrana na ray fifamindrana avy amin'ny fofinaina zany. Noho izany ny fiarovana ilaina fa ilay fitandremana ilay elanelana ray metatra, ilay fanasana tanana sy ny sisa iny no tsy maintsy hajain'ny rehetra zany. Nefa ny dokotera matetika manantona mihitsy an'ilay marary, mitsapa sy ny rehetrarehetra. Tsy eo ve ilay tena mampanahy amin'ilay izy hoe raha tsy ampy ilay fitaovana, raha tsy ampina hoe tsy mandaitra ilay fitaovana fiarovana eny ihany. Ny any ivelana zao olona efa fantatra mihitsy mitondra tsy mikaretina tsy manao gant ny dokotera sasany. Tsy miteny zany hoe tsy tokony hanao gant fa ilaina fotsiny mahalala hoe ilay fanasana tanana no zava-dehibe rehefa avy eo. Tsy miditra amin'ny masokoditra ny aretina zany, ilay virus tsy miditra amin'ny masokoditra. Noho izany zany iny tena zava-dehibe hoe rehefa avy mijery marary dia manasa tanana. Raha ny tena izy rehefa mijery marary akaiky dia akaiky ianao dia manao vizery manitso ny maso fiarovana. Ny resaka nandeo hoe maro ny dokotera, ny mpitsabo amin'ny ankapobeny no tratran'ilay tsy mikaretina, manana antotanisa momba izay ve ianareo amin'ny lavitry ny dokotera? Hatreto aloha zany mbola tsisy hoe antotanisa azonay omena zany fa ohatry ny asa-pitsaboana rehetra dia misy ihany kosa ny namana izay efa voa nisy raha moa namony ainy tamin'io aretin'io mihitsy fa zay tsy maintsy fisehoan-javatra zay trangan-javatra zany amin'ny asa zay no mahatonga anay miantso mafy mihitsy amin'ny fiarovana zany. Ary eo amin'ilay hoe voalaza tsinona hoe vaovao ty valanaretina ity tsy mahazatra isika eto Madagasikara zao vao tena hoe
miaina an'le izy eo amin'le fahaiza-manao amin'le fandraisana tanana indray manahoana? Tsy era-tany le aretina zay mampandemia azy zany dia tsika kosa mba mizara dia tsy aikefa ny any ivelany akoatran'izay tsy aikefa efa nanany tsirairay zany dia mifampizara dia raha nandinika tsika miova foana ny fomba fitsaboana saika isan'andro dia misy zava-baovao foana hita amin'le coronavirus zany dia arak'izay no hitondrantsika anazy eto Madagasikara zany. Iza ny mamaritra hoe ity indray ny fomba hitondrana azy eto Madagasikara, manana anjara amin'izay hoe ny olona lavitry ny mpitsabo sa ny ministeran'ny fahasalamana no miteny hoe ity ny hitsaboana, ity ny hitsaboana? Ny ministeran'ny fahasalamana zany dia efa nametraka protocole de traitement zany hoe fomba hitondrana ny fitsaboana. Araky protocole anazy zay dia mamesaka daholo kosa ny rehetra manaraka ireny protocole ireny zany. Io protocole io nefa tsy hoe le protocole tamin'ny voalohany any dia iny foana fa miova arakarak'izay hoe fikarohana na hita toerana na any ivelany zany dia miova arakaraky le protocole ampiasaitsika eto Madagasikara. Fa mitovy daholo ve nefa ny protocole ampiasaitsika eto Madagasikara sa mijery antsika tany Frantsa ireny hoe nisy hôpitaly anankiray niaraka tamin'ny professeur Raoult ity ny nataony nefa ny avy aty amin'ny ministeran'ny fahasalamana ity ny nataony ny eto amintsika manahoana izay le fandrindrana le fitsaboana zay? Ny protocole zany dia azo atao hoe soro-dalany, iny no hitovizan'ny rehetra fa ny dokotera tsirairay kosa dia malalaka tanteraka amin'ny safidiny zany amin'izay fomba hitondrana an'ilay fitsaboana. Niresaka an'le fitsaboana ataontsika hoe malalaka ny dokotera ny fitsaboana azy, ireo le dokotera tsy miankina satria matetika aloha ny hitantsika hatreto dokotera tamin'ny fanjakana foana no tena hoe tery aloha tamin'ilay fandraisana tanana le marary ny Covid. Manahoana indray ny amin'ny dokotera tsy miankina? Matetika tena izy zany manaraka protocole foana kosa ny dokotera fa mety ho safidy amina resaka fanafody ohatra hoe fanafody mitovy ihany fa samy hafa ny anarana na ny endriny hoe mampiasa Efferalgan izy Doliprane nefa ny sasany voatery mampiasa generika ihany arakaraky fahefa vidin'ny olona paracetamol no ampiasaina fa le protocole zany amin'ny ankapobeny mba miesaka daholo manaraka an'iny. Indraindray nefa na io raha amin'ny protocole misy ihany koa le hoe contre-indiqué le fanafody tsy azo ampiasaina amin'ny olona ohatr'izao na olona misy aretina hafa dia voatery le dokotera manofa. Zay zany tena fahalalan'le dokotera zany arakaraky le marary aminy kosa. Hono dokotera Eric Andrenasolo, manahoana ny fahitanao fivoaran'le valanaretina eto amintsika amin'izao fotoana izao? Sasany aminany zany fa ny hita aloha dia hitatsika amin'ireny atotanisa mivoaka ireny fa mbola mitombo izy amin'izao fotoana izao. Dia izay no ilaina indray ny tanana ny olona kosa zany mba hanaja an'le fioboana. Iny no tena zava-dehibe, fioboana elanelana ray metatra zany dia le masaka ary le manasa tanana. Ianareo dokotera hoe tsy kivy mijery an'le izy hoe ohatran'ny mebetsaka tsy mitsahatra izy ity nefa ny ianareo efa hita ihany manao izay tena manao izay tratry ny hery mihitsy, ny hôpitaly feno. Raha oharina amin'ny tranga tany ivelany zany, tany États-Unis, tany Italia, tany Frantsa, tany Chine dia azo atao ihany hoe mbola vitsy ny aty amintsika zany. Ny rarina moa dia tsy ho tonga amin'ireny isa mavesatra be any lafo ireny itsika eto Madagasikara zany. Noho izany tsy dia misy tokony ankivy sady asa koa moa le izy adidy le izy efa nekena ny tsabo dia tsy maintsy mirosa amin'izay tsika ninona fitrangana zany. Dokotera aty amin'ny privé ve mandray daholo ihany koa izay marary tonga eny ihany fa tsy misy an'ilay tao ohatra hoe sao dia izy koa nifindran'ilay aretina sy ny sisa? Raha atao anatin'izay efa 3 volana izay nisian'ilay valana aretina efa tokony efa mba ny atao hoe ny zatra ihany zany ny mpitsabo. Tsy dia tokony hiketraka be zany intsony efa samy miezaka daholo zany hoe efa io ara le aretina tsy maintsy miatrika an'itsika. Tonga teto ny kolera tsisy dia hoe afaka mialangalana, pesta tonga teto tsy afaka mialangalana
ny averiko foana ombenombeny de hoe tsy ny olona miditra ao amin'ny kabineanao a tsy fantatrao aloha mihitsy hoe mitondra le aretina sa tsy mitondra. Eo am-pizahany anao zay vao mety homailimely mety mitondra sy mety tsy mitondra noho izany zany a tsy de tokony ho raisina tahotra be ny fandraisana marary ary tsy zay koa moa no andrasan'ny marary amin'ny dokotera zany fa mba fakaherezana fa tsy hoe matahotra de ho lavina ny marary zany. Raha ny fahitany ny antotanisa am'izao ve nefa ny ampindray ny dokotera eto amintsika? Azo atao hoe tsy resaka hoe fahampiana na tsy fahampiana angambany satria raha miresaka isana dokotera zany tsika na covid na tsy covid resaka fitsinjarana foana ny olana hatramin'izay saiky aty amin'ny tanan-dehibe daholo no misy ny dokotera zany noho ny antony maro samihafa fianaran'ny ankizy fandriam-pahalemana sy ny sisa no zany zany any ambanivohitra rehetra zany de tena tsy ampy ny isan'ny dokotera fa raha ny eto an-tananarivo kosa aloha de sy mandridina de azo atao hoe ampy tanteraka ny dokotera. Na misy covid na tsy misy covid am'izao le tranga am'izao hoe ampy le dokotera ampy atrehana azy sanatria mety mbola tranga mety hitombo any. Ny any amin'ny hôpitaly ny efa mahita fahasarotana satria mitombo ny isan-marary voatery mampitombo nanomboka zao tsika nanokatra an'ireny centre de traitement covid-19 reny ohatran'le private io zany de voatery zareo manampy olona zany manampy maka olona dokotera hafa miasa manampy an'le centre zany reny mety ahitana fahasarotana kely angamba fa amin'izao fotoana izao kosa fa miezaka ny rehetra na ny privé manome tanana fanomena tanana zany amin'ny fitsaboana. Eo amin'izay le hoe fanomezan-tanan'ny privé zay mihitsy nisy ny karazana ohatry hoe filakevitry minisitra ny tenen'ny filohan'ny repoblika oviny hoe niaraka tamin'ny olafitry ny dokotera sy ny olafitry ny pharmacienne inona zany zao le fandraisana anjara ataon'ny dokotera tsy miankina na ny olafitra mihitsy eo amin'ny fandraisana tanana ny covid. Ny olafitra tota mihitsy zany na ny olafitry ny dokotera na ny olafitry ny pharmacienne de azo atao hoe manome toky fa ezaka hatrany zany mba hiara hiady amin'ny aretin'io fanentanana ny tena nataony be dehibe ho an'ny resa zany ny manokana ho an'ny dokotera fanentanana hoe tsisy mialagalany mihitsy fa tsy maintsy miatrika daholo ny rehetrarehetra hita zay ahafahana zany mifanampy amin'ny fomba fitsaboana amin'ny fampitaovana sy ny sisa fa ny zava-dehibe zany de tsy maintsy miara mientana zany mifampiakatra fahavitriana miatrika ny aretin'io fa tsy mety raha toa ka misy ny mialagalana zany. Ny pharmacienne moa de efa niteny mazava hoe pharmacie zao de eto Analamanga de misokatra foana na ny alahady azo. Ny ohatran'ny somary mahavariana kely fotsiny hoe efa 3 volana taty aoriana zay vao nisy le fifampiresahana tamin'ny olafitry ny dokotera sy ny olafitry ny pharmacienne tsy efa hoe tany am-boalohany ve na tamin'ny resaka paikady sy ny sisa ny efa tsara hoe nisy ny fifampiresahana. Efa hatramin'ny voalohany kosa no efa nisy fifaneraserana foana zany na zay sy ny ministera raha moa de miara-miasa isan'andro tsy covid ihany fa rehefa resaka fahasalamana zany de mifandraitsy tapaka foana ny rehetra zay olafitra rehetra misy olafitra anaky enina angambany mitambatra anatin'le vovonan'ny olafitra zany de mifampiresaka mihitsy fanoratra fampita hevitra ohatra ny dentiste kosa ohatra mba manana ny andraikiny lehibe mihitsy ao anatin'ny teatry satria aza de fa dentiste tena mitohaka eo vava-marary mihitsy de fanorotra fa ny hevitra inona no azo atao izy azo fanampiana rehetrarehetra mihitsy zany fanampy amin'ny ministera ny fahasalamana ao anatin'ity ady ty. Manahoana nefa efa niresaka ny fitsaboana ihany tsika niresaka ny fitaovana ny covid matetika le hoe sepotra de ilana réanimation le olona ampy ve zay fitaovana misy eto amintsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoe hiatrehana le famelomana aina sy ny sisa.
indray angambany amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana zao a efa nanokatra centre maromaro zany tena natokana hitsabona covid atsika eto Antananarivo tany Toamasina koa tsika nisy fotoana nanao an'izay ny fanjakana zany fitondram-panjakana nametsaka centre nametrahana an'ireo olona eny hitsabona izy io zany arakaraky ny fivoaran'le arakaraky ny fitaran'le aretina no ametrahana anampiana ny rafitra ahafahana mitsabo fa mino kosa fa samy mandray an'izay daholo isaky ny faritra zany hoe efa mba nisy fiomanana meloa daholo zany hoe raha sanatsika misy an'izao zay le hoe plan de contingence zany efa mipetraka meloa be ny tsika angamba volana febroary tany any efa mipetraka plan de contingence hoe zao ny atao rehefa tonga am'ty zao ny atao rehefa tonga am'izao a dia miesaka tsika manaraka an'iny mety misy hovana kely eny ampovoany iny arakaraky le tsanga zany fa amin'ny ankapobeny manaraka an'iny daholo kosa ny rafitra rehetra atao zany. Ny fidirana tsehatry ny miaramila ve satria misy zao ery mahamasina ery hoe plateforme anankiray miaramila no mitantana azy manampy anareo dokotera manampy anareo mpitsabo am'le fandraisana tanana le fitsaboana. Dokotera miaramila angamba no resahatsika ny dokotera miaramila dia voalohany io dokotera ihany koa izy reo ary dia raina manokana satria hatramo voalohany mihitsy izao a ny efa nandray andraikitra ngeza be anisan'ny nanampy be reo dokotera miaramila reo nandeha tany Toamasina nisy koa moa ny tsy miaramila zany nanampy tamin'ireny rehefa misy catastrophe satria catastrophe zany izy natinatsia dia misy zavatra maro be samy tafiditra ao anatiny zany tsy dia resaka hoe fitsaboana fotsiny zany fa misy koa ny resaka sosialy misy ny resaka fampitaovana misy ny resaka sécurité sy ny sisy donc tsy dia hoe voatery hoe dokotera daholo no isahana an'le izy na dia amehana ara-pahasalamana raha fa samy manana ny andraikiny daholo kosa ny rehetrarehetra zany. Ny eo amin'le hoe fandraisana anjaran'ny dokotera ve nefa ampy izy amin'izao fotoana izao? Amin'izao fotoana izao kosa aloha dia efa ampy efa miesaka daholo manao izay vitany zany rehetrarehetra raha resaka hoe fitsaboana zany efa tena samy miesaka daholo manao izay vitany ary izy koa ne tsy misy hoe afaka hoe hiandry an'ry na hiandry an'ry iny foana zany napetraka hoe efa io le aretina dia tsy maintsy miatrika ianao fa tsy za hiandry an'izao zay vao hanao an'ity hiandry an'izao zay vao hanao an'ity mety fa diso-kevitra lehibe mihitsy zany tamin'ny voalohany ngamba fa amin'izao fotoana izao kosa fa samy tonga saina hoe tsy afaka amin'azy tsy maintsy miaro ny afaka tsy maintsy miaro ny mpiara-monina dia mandray andraikitra. Fa ho anareo dokotera ve nefa ampy le fandraisana andraikitra hafa le lafiny hafa indray tiako tenena lafiny sosialy lafiny toe-karena lafiny ny tsika ny tany andalam-pandrosoana tsy aro tonga lafatra ohatry ny tany Asinina ohatra ny zavatra hoentina miatrika ny aretina jereo nge ny tany Asinina nanazy na ny akanjo na ninana ny arabe na ninana voadio daholy misy zany zavatra ny tsy ho vitatsika mihitsy fa zany akoa ny tsy midika hoe tsy nanaotsika zany fa nanaotsika arak'izay zavatra arak'izay eto manana nisy zany iny matetika no miteraka faketrehana ara-tsaina zany dia hoe niandry an'izao ianao nefa tsy tonga amin'iny zavatra nitadiavinao iny zany dia iny no ilaina fanitsina kely aleo tsy mampitovy fa arakarak'izay eto manana no entina miady amin'ny ankapobeny na tsy zany raha nefa mba mezaka kosa mba hatsaraina ny eto manana. Fanontaniako anankiray ihany koa hoe nisy fotoana ny taraina ihany ny dokotera sy ny mpitsabo amin'ny ankapobeny hoe misy tsindry avy any amin'ny politika mafy be ihany koa ny tsindry avy aty amin'ny mpiara-monina amin'le izy manahoana ny fiainanareo an'izay le karazana tsindry zay? Amin'izao fotoana izao zany efa samy mahalala na ny olo-tsotra na ny mpitsabo fa aretina manahirana be le izy fiaraha-miasa no tedavina fa tsy
tsy fifanenjehana na fanomezan-tsiny zany raha mba misy afaka mitondra anjara-biriky ao anatin'ity aty dia aleo ny fanetanana tena manahirana zany le mampihena le fahavitsehan'ny mpitsabo le manenjinenjika sy ny sisa fa raha misy azo atao dia aleo mifanampy aleo zavatra mampisonsona iaraha mijery fa tsy zavatra animba na anankirotana le ady iraisana ady io tsinona fa tsy misy mpitsabo anankiray zao tany Tomasina natsony gendarme sy ny sisa manahoana tamin'iny rehefa misy tsangan-javatra tsy hoe zany dia misy foana kosa aloha ny fanady adiny gambaka hitanareo kosa fa tsy de dokotera loatra no nisy olana tamin'ny zavatra io zany ny olona tsy maintsy misy any ny mieritreritra zavatra hafa fa inona za fa anresaka tsy nisy nidiran'le dokotera tamin'iny mebetsaka ny olona voa anisan'ny voaresaka foana koa matetika hoe rehefa tratra ny empolona fitopolo isan-jato ny mponina anankiray dia miaina ho azy le valana retina vahaolana ao antsika ve ny miandry an'izay sa hoe le fiboana ihany tena vahaolana eto Madagasikara hatreto aloha dia mbola tsy voamarina zany hoe isy hoe avaolana ve ny mahavoan'ny olona rehetra sa hitondra olana hafa tsy fantatry hoe mety mbola miverina ve le aretina sa indray mandeha iny any dia mijanona noho izany zany hatreto aloha raha ny hevitry manokana dia ny fiboana dia anisan'ny paikady tena mahomby amin'ity resaka valana retina Covid ity. Misaotra betsaka anao Dr. Fika Andrianasola. Saotra indrindra.